no nanamontsana an'ilay tournoi tany amin'ny championnat de Madagascar. Na zany na tsy zany azo lazaina hoe azo lazaina hoe totosa ny fifaninanana na dia teo ara zany ny atao hoe olana kely maro isan-karazany fa manao zavatra moa tsy mora fa ny tena tiako tsindriana madamin'ilay présidente nareo ve ligna tsy nanana amin'ity fibatana fonjam-by misy manohana sa hoe dia tena ny herim-ponareo aloha no mandeha amin'izao fifaninanana régional zao? Amin'izao fifaninanana régional zao aloha tena ny herim-ponay ato amin'ny ligue no mandeha dia fa misy ihany zany ireo club izay mandrafitra ny ligue isaorana izy ireo amin'ny club amin'ny fitness sy art sport izay amin'ny taranja bodybuilding fa ato anatin'ny ligue fibatana fonjam-by ihany nanampy sady nanome tanana be dia be ka ankasitrahana izy ireo tamin'ny fanampiananay ligue dia ireto club misy an'ireto haltérophilie ireto koa izay efatra eto faritra Atsinanana dia nanampy totosa tratran'ny sy andavany aloha hatreto ary tena matsiaro hoenin-kaja hoenim-boninahitra izay ligue satria raha ny championnat régional nataonay hatramin'izay dia ity no tena hita hoe tena niakatra ambony dia ambony zany ny lentan'ity championnat ity dia ankasitrahana ireo club nanohana sy ny ligue ihany koa izay namana misy ihany koa ireo mifametanana aminay isaorana izy ireo. Fa firy moa zany zao madame le présidente ny club nandray anjara tamin'ity fifaninanana natao androany ity? Efatra zany ny club nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity fa raha ny club nandrafitra ny ligue dia misy ny bodybuilding hoy aho izay maniry ny anao haltérophilie club anankiroa zany zao izy no mbola hiditra indray nampy an'ny efatra efa misy dia raisina tanandroa sady ankasitrahana sahady satria tena vulgarisé tokoa ilay taranja fibatana fonjam-by. Aiza ho aiza ny fikarakarana manaraka sa hoe mbola miandry indray aloha satria raha ny vokatra hita ny androany aloha hita hoe miakatra n'ilay entaliaka izy tsy tokony misy ihany ve nyhetsika izay karakaraina amin'ity fibatana fonjam-by ity? Raha ny tena izy zany tsy dia misy hetsika fa fanomanana championnat de Madagascar sahady zany no tena imasoanay ary izay no antony andefasanay ny championnat régional aloha ohatran'izao ahafahan'ny ankizy mitrangaka performance tsara sady motivation an'izy ireo satria raha atao manakaikikaiky ny championnat de Madagascar vao hanao championnat régional dia matory be zany ilay ankizy dia lasa mitobaka fotsiny dia tsy hisy vokatra indray amin'ny national fa efa tetika zany efa hoentina isan-taona hoe alefanay aronolona izy dia motive zareo hoe misy compétition dia amin'iny zareo misokatra hoe ay ohatran'izao ilay compétition dia mahazo vokatra izay any amin'ny national satria ireo mbola relève kely daholo zany ireo zaza ireo. Ny antso ataonao ary ho an'ny mpitondra fanjakana na ny orinasa izay mahita an'izao fampahalalam-baovao zao indrindra ho an'ny mpankafy an'ity fibatana fonjam-by ity eto Toamasina fotoanan'izao ahafahanao mba milaza ny hevitrao sy fanentanana ataonao? Manentana izahay indrindra amin'ny fitondram-panjakana isaorana aloha ny fitondram-panjakana satria raha tsy izy tsy totoso zao indrindra ny fahalehan'ny ministèren'ny tanora sy fanatanjahantena eto amin'ny faritra Atsinanana izay nanome anay izao toerana izao miaraka amin'ny talehan'ny CGST izay tsy manao tsinitsinina anay mihitsy fa rehefa tonga izahay mandoa varavarana dia tonga dia efa misokatra ny varavarana ho anay ary
Isaorana ihany koa ny gouverneur izay tsy manao anay ho latsa-danja na dia ny fanomezana ny prime isan-taona raha ny mahatonga an'izao lentan'ny ankizy izao tsapanay fa avy ao amin'ny gouverneur zany no nahatonga ny tena ezaka goavana satria manome an'ilay prime isan-taona izy dia efa mitodika ny sain'ny ankizy hoe mba misy tanjona zany na dia eo raha championnat de Madagasikara isaorana ny fomba fanjakana maneho fikarakarana.